Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo vorona mpifindra monina. Ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra no mitondra antsika ho amin'ny tanjona. Efa voamarika eo ve ny fomba fivorovorian'ny vorona mpifindra monina amin'ny tarby mandeha amin'ny herinaratra alohan'ny isidinany? Heverinao ve fa tian'izy ireo ny mandeha? Isa-taona saika datin'andro mitovy mihitsy dia manidina mianatsimo ny vorona toy ny fitilisaisa sy ny siditsidina ary ny vano. Iza no nolaza tamin'izy ireo fa fotoana izao hanangonany entany? Andriamanitra mpamorona no nanao izany. Manaraka ny torohevina izy ireo dia izany nahatonga azy ireo ho voaharo. Misy vorona sasany manidina efa ho 100 kilometatra. Rehefa tonga ny lohataona dia miverina any amin'ny akany indray izy ireo. Tsy fahagagana ve izany? Misy karazana vorona monina ny Alaska izay tsy misy ny tany maina fa ranomandry fotsiny. Rehefa afaka 20 andro dia fohy avy ao amin'ny atody io vorona io. Ny goavitsina sy ny samoina no sakafo tiany indrindra. Mitombo tahaka ny voromalala izy ary ny volony dia miloko maitso mivolombolamena. Tsy afaka mandeha tsara izy, saingy afaka manidina. Zava-dehibe indrindra ho azy izany satria mandany ny fialan-tsasatry ny ririnina any Hawaii izy. Midika izany fa manidina mandritry ny 720 ora tsy akapo izy. Misy tero an'ny paisiansa ny diany. Alohan'ny engany dia mahazo ny atsasaky ny lanjany amin'ny vatany izy. Alao sary an-tsaina raha mitranga aminao izany. Mandritra ny sidina tsy maintsy mikopaka ny elany 5 alina sy 3 hetsy izy ary mbola manampy izany ny lanjany. Azonao atao ve ny manao paompy iray apa-efatry ny 2 tapitrisa kanefa tsy makainy? Raha misy fandrefesana ny hafainganam-pandehan'ny vorona dia mety manondro izany hoe mahavita 50 kilometatra isan'ora izy ireo. Ity vorona avy any Alaska ity dia milanja 200 grama ary mandoro aotra faingoenina milanja ny vatany isan'ora amin'ny sidina. Ny kajy dia manondro fa amin'ny fanjofana lanja avo toy izany dia tokony ho reraka izy ka hilatsaka any an-dranomasina rehefa eo amin'ny 700 kilometatra alohan'ny hatongavany any amin'ny toerana alehany. Saingy tsy mitranga izany satria manidina miaraka ao anaty vondrona ireo vorona ireo ary miara-mamorona ve. Mifandimby izy ireo makeny anoloana mba ahafahany mitsitsy ny heriny. Manaraka ny toromarika napetrak'Andriamanitra ao anatiny io vorona io. Sady tsy manana saritany no tsy misy tondro avaratra kanefa dia afaka manidina mandritry ny alina sy ao anaty rahona izy. Ary na dia tsy mbola tany Hawaii azy ireo vorona tanora ireo dia hitany ihany ity nosy kely eo afovoan'ny ranomasombe goavana ity. Tsy kisendrasendra izany. Mihaino ny feon'Andriamanitra izy ireo ary mihira fiderana ho an'Andriamanitra. Tsy tokony hanao toy izany ihany koa ve isika? Ireo toromarika tsara omen'Andriamanitra antsika dia ao amin'ny Baiboly. Izay manaraka izany dia ho tonga soamantsara any amin'ny tanjona farany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zoky mi.